mon entreprise société démarre tsara zatel tsy mampihitsagna zoomeny caméra niaty mbola sava Ya, maneo fiarabana tsika mpiray tandrazana rehetrarehetra moa tenako. Voalohany indrindra makasika an'ilay vidéo ny paritaka be tato amin'ny tambazotra dia mametraka ny fialatsin'ny lehibe i Black Nadia satria mety hoe mba azo lazaina olon-kendry ihany koa ny tenanay fa minambary misy latsaka zany minambary misy latsaka ka maneho fialatsiny be fialatsiny lehibe ohatsika mpiray tandrazana rehetrarehetra ny tenako satria be dia be no choqué amin'ilay vidéo n'ilay vehivavy nanao TikTok ny Black Nadia tato. Ho anareo ray aman-dreny ihany koa dia manao azafady ny tenako mialatsiny indrindra ifonana raha disorina satria tsisy olombelona tonga lafatra eto ambony tany ka manaiky ny fahadisoako aho zay ny partage an'iny vidéo iny dia nefa kosa ny mba te hilaza kely fotsiny koa i Black Nadia hoe magaga ihany kosa lefa le izy fa maninona rehefa i Black Nadia matetika rehefa misy zavatra toy ireny dia rehefa zavatra mombana dia malaky ny mireagira be hoe diso mety hoe diso mety maro ihany koa ny namana manao zavatra toy ireny mipiblie zavatra toy ireny fa tsy de nitenenina tsy maneraka akory Black Nadia hoe na hoe mialina na hoe malahelo hoe tiako tenenina fotsiny zany tiako ambara zany hoe aoka re mba tsy hisy akanavaka ny zavatra toy ireny. Maro ny namana raha vavy mamoaka zavatra mamoaka sary 2 pièces eny amoron-dranomasina sy ny ohatran'izany tsisy mpiteny fa magagana rehefa zavatra mombana malaky asina teny fa nazanona tsy zany tsy midika akory zay hoe tezitra aho na malahelo aho na hoe tsy maintsy hoteneny na irasoa na irakoto zay ka mino aho fa mandray an'ity fifonako ty ianareo raisiko ny fifonana ihany koa eo amin'ny placen'ilay vehivavy nanao an'ilay TikTok dia mampilaza anao ihany koa raha vavy fa raha azo atao dia fafao hony ny vidéo iny satria tsy dia mety loatra amin'ny tany firenena eto amintsika eto a Madagasikara. Ho anareo mpitandro filaminana moa zany efa hitako ny publication ka isaorana betsaka anareo ray aman-dreny mbola nampilaza mialoha ka tsy hisy tsony ny toy iny zany satria Black Nadia raha ny tena izy tsy dia mpanao andreny loatra fa minambary misy lasaka araka ny teneniko eto dia misaotra anareo zay mandray azy mandray tsara n'ity fifonana ty mifona moa zany amiko tsy hoe atao akatezerana fa matoa mahatsapa an'izay ny tenako dia mahatsapa ihany koa fa hoe mety tsy mety angamba lay izy dia misaotra anao zay nanaraka n'ity vidéo ty fa nazanona tsy zany dia aza hoentina po iny rehetrarehetra iny fa fomban-draha io efa nifafany Black Nadia moa zany le vidéo
dia manentana ihany koa ho an'ny madama ilay renim-pianakaviana anankiray izay nanao ny video iny mba hamafana iny video iny amin'izay tsy hiparitaka intsony. Zay angamba no azoko lazaina eto. Tsy maintsy miezaka manarina aho satria nareo tsy ahy, zaho koa tsy anareo. Saotra petsaka anareo mpakafy rehetrarehetra. Saotra atsika rehetrarehetra ihany koa izay nanaraka an'ity video ty dia ina moa zany ny ankoatrizay fa dia tsy hitako intsony fa fomban'io zany, fomban'io mba mety diso indraindray, mba mety solafaka indraindray, mba mety misolifatra indraindray ka misaotra anao zay mandray ampahendrena an'ity video ako ty. Merci beaucoup. Nareo tsy ahy, zaho koa tsy anareo. Tiako koa ny tanindrazako ka tsy tiako hisy zavatra toy intsony andalo eto amin'ny